Piaramonina kosa indray Gadra iray nitsoaka tao amin'ny fonjan Tsiafahy no maty teny Soanierana ny maraina teo. Tamin'ny fomba hafa kely nahafaty ity lehilahy ity satria dia nandoro tena ny lehilahy raha vantany vao nahafantatra izy fa ho avy ny mpitandro ny filaminana hisambotra azy sara vetrany. Lehilahy iray voalaza fa Gadra mandrapahafatiny ary nandositra ny fonjan Tsiafahy no maty nandoro tena tao an-trano teto Soanierana io maraina io, tokony ho tamin'ny folo ora sasany teo eo. Saika nysamboriny zandary pirenena avy eo amin'ny kompania Tamin'ny izy ity no namono tena toy izao raha iny voadidiny iny ny fonenany araky ny fanazavana nentin'ny zandary pirenena. Nare zany vaovao avy amin'ny olon-tsotra ny zandary teny kompania Tamin'ny ny fisiny Andriamatora Andriana Soamamy ny aina. Io zany dia Gadra nitsoaka teny Tsiafahy, Gadra mandrapahafaty iny izy io namono olona dia nitsoaka teny Tsiafahy ary izy io efa ela no tadiavan'ny kompania Tamin'ny aminy mahatafiditra amin'ny resaka raha pinna karana steratany farantsay ary fanafena mitambasy izy io. Rehefa tonga teto ny zandary matao ny kompania Tamin'ny dia niantsy amin'ilay zandary sady niditra tao an-trano, izany moa dia nitohana ny seza sy armoara zany ny varavarana narehitra ny tranony dia narehitra zany le tranony. Niantsy ny pompia moa ny zandary ka maty any ny hafa. Ny mahakasika an'io teny marina mahakasika an'io olona io zany dia olona efa tafiditra amin'ny resaka kely izy io ary efa volana latsaka zay efa nitadiavana tany Tamatava ny farenjena tany zao nandrika tamin'ny namany anakefatra fa tafatsoaka tany teto izy teto zany no tratra. Efa nataon'ny zandary niezaka fampiresana tamin'ity jolahy raindany ity kanefa dia maty satradrano teo ambony fandriana izy rehefa avy niantsa ny mpitandro ny filaminana. Ny mpamonjy vona kosa no namono ny hafa. Famonoana ny vehivavy niaraka taminy no antony nanamelo anazy i Gadra mandrapahafatiny tamin'ny taona 2010.